Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana tsy mahaleo Sampona amin'izao fotoana izao. Eto dia manararaotra milaza amintsika tsiraray avy fa tamin'ny alatsinainy teo 9 Novambra izay nataoko ihany koa fidiran'ny mpianatra dia nankalaza ny tsingerinandro nahaterahako ny tenako izay tena nafinaritra satria ilay mpanampy hatraminay izay niasa nandritra ny 3 volana no nanolotra fanomezana voalohany ny fanomezana nomeny tamin'izany moa dia nilazainy hoe omeko gâteau ianao monsieur le président, omeko gâteau ianao monsieur le président. Inona moa izy nareo ny fanomezana? Kay keky na 500 serivo tery amin'ny fahasankarana satria nanao vakansa kely izy noho ny pesta. Neny Andriamatoa moa dia fanomezana hafa kely ny azy satria dia mananasy milanja 3 kilao. Tsy mbola nahita mananasy ohatr' izany ary olona 3 kilao lanjan'ilay mananasy dia ozy tamin'ny hoe aiza ny angezana mananasy sady noraisiko ilay mananasy dia notetehana dia natao jus te tantarantsika ny sombosombony kely ihany ako. Izay ihany koa no ialovany resaka izay foto-dresaka ho resantsika ao anatin'ny fandarana tsy mahaleo Sampona. Isan-tarantsika zay dia misaotra avy hatrany an'ireo mpandrara ny tenako izay niady tamin'ny resaka pesta. Ny tena marina dia nanampy anareo tamin'ny ady tamin'izany pesta izany. Efa malaza moa sika amin'io resaka io. Tsy io resaka lava be iny fa ny resaka délestage ihany koa izay tsy nikely soroka ianareo fa dia nanatanteraka ny ady amin'ny délestage. Mahafinaritra zany ary dia nitehaka ho anareo ary satria io ane nresahako tamin'ny propagande na ilay hoe fampelezan-kevitra ny hoe ao anatin'ny 3 volana dia ho foana ny délestage. Izy koa moa samy manana ny 3 volany, ao no miresaka ny 3 volany ty ho 3 taona, samy manana ny azy ao ny 3 minitra. Fa ny 3 volako dia alao ho ay samirery ihany izany. Nisan'iny resaka iny izay niresahako tamin'ny propagande, manana arsivany ve laisandry teknisianina? Alefa asony laisany zay arsiv zay. Fa ilaitsika no mijery an'izay arsiv zay ary tena ilaitsika ny miresaka an'izay 3 volana nanambarako ny fanafoanana ny délestage izay. Alefa azo vetivety izay. Vitanao ve ny mitondra vahaolana mikasika ny zavatra mahavaivay ny malagasy dia ny herinaratra. Io na ny opérateur économique na ny olon-tsotra isan-tokantrano dia samy sahira-tsaina amin'ny resaka herinaratra zany, na ny vidiny zany na ny rano sy ny fisotro zany satria ny eto-Antananarivo ary dia bebe ny olona mbola matsaka. Faharoa manaraka an'izay ianao ve afaka mametra paikady ahafahana fe fitanga ny vidim-piainana farafakely mba tsy sondrotra intsony na tsy resaka afa-tsy ny solika aritsika. Fa ny maika amin'izao fotoana izao dia ilay hoe ahoana ny resaka délestage, za koa dia milaza fa raha izany filoham-pirenena volana vitsivitsy dia efa zatra n'ilay 3 moa dia ilay 3 voalaza koatran'izao am'ilay isa telo andro isa 3 herinaratra 3 volana tsy 3 taona tsy 3 taona kosa aloha fandeha ataoko eo amin'ny 3 volana eo 3 volana nametra kely dia voavahako resaka délestage manerana nao ny olona amin'izao fotoana izao era vaovao 3 na 9 volana ary farafatarany. Telo sa 9 volana aloha aleo azava tsara izy 3 sa 9 volana ohatran'ny mitombo zao le izy tsy mitovy ny amahana an'le izy amin'ny faritra maro samihafa. Raha ny eto Antananarivo zao dia mila any amin'ny 9 volana any hoany le izy satria ingeny zavatra ilainy eto Antananarivo tsy kely farafakely ny ilaina amin'izao fotoana izao mila any amin'ny 30 mégawatt ihany zany. Zay zany ny farafakeliny izay ilaina amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny resaka fandrarana tamin'ny diako tany ampitan-dranomasina manamarika an'izany ny tany Italia Roma dia ny nampanentanana izy ireo fa afaka manampy ny tatsaha malagasy
eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Anisan'ny zavatra mahafinaritra zany. Mahakasika an'izay dia koa ny Italia izay ihany dia anisan'ny zavatra nahagagana ny zavatra nataony Wake Up Madagascar ny amin'ilay fanomezana n'ilay mariboninahitra honoris causa. Lazain'izy ireo manko fa tsy izy indray anelere tsy ilay diplôma izay menana e. Lazain'izy ireo fa tsy araka ny tokony ho izy le izy. Zavatra mahagaga zany. Te ilaza koa anefa fa tsisy Maurice koa moa ny anarako e. Tsy Maurice koa za fa Martial no ao anatin'ny anarako. Variana manko sika amin'ilay hoe rajon ary mampianina fa mbola misy Martial tandremo so adininareo zay fa misy an'izay ny anarako. Lava be moa iny anarako iny ary zaza teneniko anareo fa tamin'ny nanao CPE dia tsy nahatadidy hoe aiza katraiza moly anarana na dia fa nampianatra teny akatso aza dia tsaroko velively iny anarako lava dia lava iny. Manaraka zany dia anisan'ny lesoka ihany koa ny ataony barikely. Izy mihitsy siora fa izy mihitsy no nampijoboka natao anatin'iny. Izy sy Malkily zareo roa no nampilatsaka natao anatin'iny zavatra iny. Te hiteny hoe inona ary ty ataony barikely ty nefa n'izy lava dia lava dia aloha ataoko hoe bary lava nefa koa tsy mety le manao hoe bary lava satria misy te hinana vary lava amin'izao fotoana izao. Te hinana an'izay vary lava zay ho atao loaka amin'ny vary soso. Mahafantatra vary lava nareo mino fa fantatrareo tsara zay. Dia zavatra nataon'izy ireo dia anisany namotika. Raha tsy mino ianareo dia andeha arahantsika le reportage vetivety miresaka an'izay zavatra miompampana nataon'izy ireo teo amin'ny diplôma honoris causa izay azoko izay. Fa tsy za no tompo-kevitra tamin'io sao dia isy laza indray hoe ny tenako no nahatonga an'io zavatra io. Fa raha ohatra moa nareo manizingizina hoe tena iza dia hoy izy hoe tsy izany eny nanao an'io e. Ity no pejany fiadidinan'ny Repoblika. Naseho sy naderadera ny diplôma lehibe azon'ny filoha malagasy tany Milan, Italia. Izy sy nipitarika ny université ary ny ministra ny fampianarana ambony ny aranakasary ho fanamarihana ny fotoan-dehibe. Andro maromaro taty aoriana navoaka ny Wake Up Madagascar tamin'ny Facebook ny fa tsy ilay université Milan voasoratra ao anatin'ilay fampitambaovao fiadidinan'ny Repoblika namin'ny azo ilay diplôma. Tsy izy ary tsy araka ny deradera voalohany tetsy ambony ty zava-nisy ty. Tahaka izao nanambaran'ny Wake Up Madagascar azy. Amin'ny sary navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika io, ilay manosony ilay memorandum ary manome ilay diplôma ny filoha dia Giovanni Nerino anarany, mitondra ny antsoina azy dia magnifico retore ao amin'ny toerana misy azy. Solovava no asany ary ny fantatray voalohany dia tsy miasa amina université ao Milan izany mihitsy izy, Université populaire de Milan no misy azy, tsy ny université mihitsy zany fa manana sata tahaka ny fikambanana. Resaka fandrarana moa no tena resantsika atao anatin'ny Tsy Mahaleo Sampona amin'ity anio ity. Te ilaza aminareo ihany anefany ny amin'ny hoe misy mpandrara izay tokony anara-dalàna. Ny rehetra ihany koa moa no tokony anara-dalàna fa tsy ny hoe ny tsirairay fantom-patenana ihany. Fa misy kosa mpandrara izay mpifaninana amin'ny sehatry ny politika ka manao fandrarana mba hahafahany manangom-bola anaovany propagandy. Zay aloha dia efa manam-bola ampiasanay amin'ny propagandy izy no vao manangona. Fa kosa dia te hiresaka amintsika aho hoe ny rehetra ny tokony anara-dalàna fa nisy kosa naverimberiko matetika tao anatin'iny video iny ilay mpandrara sangy tsy nitonoko ny anarany tsy niteneniko hoe iza le mpandrara fa isika ny atokantrano any mba omeko fotoana kely anaoka matatra kely sika iza ary mpandrara iny zay mahay eo iza ary zay mpandrara zay eo moa ve fantatrareo zay mpandrara zay fantatrareo ve zay nefany teneniko sa tsy ho teneniko nefany ilay triple ainareo ve fantatrareo ve misy tsy mahay teny anglisy za zao dia niteny tamin'ny mamame za tao anatin'ny resadresaka hoe
mianara teny anglisy fa hiditra ami'sehatry ny fandrarana avolenta ianao resaka fandrarana le raha dia tsy maintsy teneny zay fa mila mianatra teny anglisy tsika le triple hainareo zay mino kosa fa tokony ho hainareo am'izay zay ve dia tsy ho hainareo kosa mody fanina ndray mody faninareo raha tsy mahay an'izay fantatrareo zay ary tena fantatrareo. Resaka fandraharana moa le resakitsika dia tsy mivoana ao anatin'izay resaka fandraharana izay isika. Izy tokoa manko dia misy ireo minitsy manara-dalàna. Izy ireny dia tsy maintsy fongorontsika. Akoatran'ireo resakaisako, akoatran'ireo miaraka amiko dia tsy ataontsika ninnininy izy ireny fa namantsika ireny ary dia miaraka amintsika hatrany hatrany saina fa tsy hivadika. Misy an'ilay namako anankiray iny zay inoko fa tsy hivadika amiko kosa aloha iny tsy hivadika amiko iny izay mpandraharaha nahita zavatsoa ary raha tsy mihinonareo dia andeo arahantsika ity fanadiadiana foy resaka azy ity. Andro vitsy lasy zay nanontanytsika hoe avy aiza ary ny volana ahafahan'ny mpanolotsaina manokany filoha Andriamatoa rajona nividy an'ireto fiara amina miliara maro aderaderany ao anatin'ny karazany reto. Manomboka mivoaka ankehitriny ny marina momba ity lazaina fa tanana kavana ny vadin'ny filoha ity. Navoaka ny gazety mpiseho isan'andro araka ny fanadihadiana manokana nataon'ny MLE fa anisany nahatonga ny fananam-be tampoka ny raharaha Andramena tany Singapour. Raharaha efa adin'ny mpanara-baovao tanteraka na ninina tsy noresahany intsony. Mbola rajona dia isan'ireo tompon'antoka tamin'ny raharaha iny. Izy mihitsy ny tompon'ny bizina raha ny fanamarinam-baovao natao. Tsy nietsika teto an-tanindrazana izy rehefa voasaka natao Singapour ny sambo tondrandreo Andramena saingy tsy natombotsiraka mihitsy izy. Ny anso atarby hatramin'ny efa divy araina tia mantatra na vaovany olana na tsy. Ny 15 febroary 2024 tokoa no niala teto Madagasikara ny sambo iray nitondra conteneur misy ny Andramena misa 3 alina. Entana saika alefa ny Hong Kong saingy voatana tao Singapour raha tokony ho seranana andalovana fotsiny tao. Nikiropaka avokoa ny mpiara-bizina taty Madagasikara ka nandefa solotena nandeha ny fampiresaka tany an-toerana saingy nandamoka ny dia mbola voatana ihany ireo Andramena. Tsy nijanona teo fa delegasiona hafa indray nitarehin'ny minisitra Antelmaraparany no nalefa tany an-toerana nanazava momba reto entana amina miliara maro reto. Raha ny vaovao voarainay dia mbola isan'ireo nandresy lahatra mafy ny andefasana an'ireo delegasionn'ireo mbola rajona. Ny fitsarana tamin'ny Singapour dia efa namoaka didy momba ilay mpandraharaha Wong Wing Kewong voasazy an-tranomaizina 3 volana ary lamandy mitetina $10,000 tamin'ny raharaha fanondrana Andramena tsokosoko iny. Dia mba nanao fitoroina ihany koa fitondrana malagasy teto Antananarivo anenjehan'ireo malagasy tafiditra amin'ity raharaha ity saingy hatreto nitsifotra ny raharaha tsy nisy tohiny nampanginina tanteraka kay mbola rajona no isan'ireo voaresaka ao anatiny tsy mahagaga. Vita ny resaka tao anatin'ny Tsy Mahaleo ny Sampona androany. Eo ny resaka tsingerin-andro naterahako izay sarobidy sy tokana matany ny zavatra niseho tao anatin'izay tsingerin-andro naterahako izay 7 taona ny tenanay. Mahafinaritra le izy. Ary ina moa no resahana fa dia veloma zany ho amin'ny manaraka indray ny fandarana Tsy Mahaleo ny Sampona manome fotoananao ho amin'ny Tsy Mahaleo ny Sampona manaraka indray.